Miarabantsika rehetra basista mijery an'ity vidéo ity na claviste ianao na batteur ianao dia mety aminao manaraka an'ity vidéo ity. Mialohan'izany dia manasa anao anisy réaction na partager amin'ny namanao indray ity fampianarana androany ity fa maro ny teknika mety mahasoa anao. Ho antsika mbola tsy abonné manova abonné satria rehefa abonné nareo dia mazoto ny tenanay mizara ny traikefa ho anareo. Ity dia vidéo mety tsy ho hitanao n'aiza n'aiza fa mety ho hitanao eto amin'ny YouTube ilay izy na eto amin'ny Facebook. Ny fomba filalaovana an'io gamme pentatonique io rehefa ao anatina rythmique anankiray, ohatra hoe rythmique malesa ohatra. Dia inona ny groove ataontsika? Asiantsika batterie ilay izy dia batterie manome an'ilay couleur hoe malesa zany. Misy gitara na misy accordéon anatin'izay sy ny fomba firan'ny mpira fa tsy idirantsika ny amin'iny fa eo amin'ilay batterie no base angalantsika anazy. Efa fantatritsika tsirairay ny gamme pentatonique satria ity vidéo ity ho anao niveau moyen sy niveau avancé. Rehefa manao an'ilay gamme pentatonique tsika dia miala ho izy tsika ny 4e note satria sol zao tonalité miala ny 4e dia tonga dia 5 6. Ny ataontsika amin'izay rehefa aty amin'ny rythmique groove tsika dia mila haintsika ny mampiasa anazy. Ataontsika tsy voatery manomboka eto fa ohatra hoe manomboka eo amin'ny 3. Mila haintsika mampiasa anazy fa raha ohatra ka zaraintsika roa ilay fanazavana androany hoe ataontsika rythmique ilay izy dia indraindray ataontsika fanaovana groove, fanaovana style zany. Raha fanaovana rythmique izy dia ohatr'izao. Eto zao izy ataontsika forme rythmique, izany hoe mijanona eo amin'ny sol foana ny accord. Ao anatin'ny lesona anankiray ny sol dia fondamental, tierce, quinte. Rehefa misy an'ireo no hanombohana anazy dia mety na hanomboka eo amin'ny tierce tsika na hanomboka eo amin'ny quinte dia mety avokoa izay teknika izay. Ohatra hoe eto indray tsika ataontsika groove ilay izy alefantsika foana ny rythme dia ataontsika style ilay izy ohatra teknika anankiray amaranantsika anazy dia afaka anaovantsika échauffement indray ilay izy amolantsika tanana. Tadidio fa ny tanana ihany koa dia manana azo lazaina hoe manana mémoire ilay izy, izany hoe fahazarana zany. Rehefa zarina ohatra izao foana ilay izy dia mandeha ho azy dia tadidin'ny sofina fotsiny izay exercice izay dia mifampiankina ny sofina sy ny tanana. Zay exercice zay zao gamme diatonique majeure. Zay indray vidéo antsika androany dia manasanao hoe partage amin'ny namanao raha mbola hiditra amin'ny cours en ligne ianao na mbola débutant ianao na efa moyen fa te hanatsara ny traikefanao amin'ny fitendrena basy maro ny zavatra ianarantsika ao anatin'izay fa zay ny vidéo antsika eto mety santionany ihany no hitanao eto. Makasitraka tompoko.